Eo amin'ny tontolon'ny lalana sy fifamoivoizana kosa raha dia fantatra fa misokatra ho an'ny fifamoivoizan'ny fiarakodia nanomboka androany ny lalana manoloana ny lapan'ny tanàna eny Analakely. Mbola tsy voafaritra kosa aloha hatreto ny fepetra mahakasika izany fisokafan-dalana izany. Marc-Antoine. Manomboka androany maraina dia misokatra ho an'ny fifamoivoizana ny lalana manoloan'ny lapan'ny tanàna eny Analakely. Hatreto dia mbola ny fiarakodia aloha no mahazo mivezivezy eto ary mbola miandalana ny mety hahafahan'ny olona mivezivezy manoloana ny tokotanin'ny lapan'ny tanàna. Manazava ny tompona andraikitry ny lapa. Avy etsy ihany no idina ny plomb dia rehefa hariva mety idina. Ny antony tsy fantatra izay teo tsy sasany dia mety hanimba-zavatra fa ampianarina tsikelikely izany ilay olona mba afaka hoe anaja ny fananana iombonana. Iny aloha izany mbola tsisy azy satria mbola iresana amin'ny monsieur le président hoe azo ajanona be hoe azo idina izy ity sa mandrapara iny andro. Nefa na izany tsy maintsy misy foana ny sécurité na ny fiambesana ny toerana ity na izany azy. Nandraisan'ny président le mesure zany mivasata mivandrina mivasata izay angambany. Marina fa anisan'ny manamora ny fifamoivoizana eto andrenivohitra tokoa ity fanapahan-kevitra izay niraisina ity.